enisaochanao jeso malalo chachizao fotona mamizao yanaranay antongotsao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irate niavy aminao itoetsabetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irate niavy aminao itoetsabetsakao amponaya irate niavy aminao itoetsabetsakao amponaya. Faly miarabantsika tsirairay avindray tonga eto amin'ny lesona amin'ity alatsinainy ity lesona ho an'ny tanora zokiny loha nidirantsika ny amin'izany lesona izany nefa dia hivavaksika ny tompo Andriamanitra eo mbola velom-pisaoranao izay satria mbola nomenao an'izao ao fotoan'izao indray afahany mandinika ny teninao mangataka aminao mba hanazava izany araka ny sitraponao ary koa afahanay mandray zavatra tsara indrindra avy aminao ka azo hery izahay azo fahalalana any koa ary koa andrisika nay bebe kokoa ny amin'ny asa fanomponanao aminaran'i Jesosy amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe miverina amin'ny tena zava-dehibe. Miverina amin'ny tena zava-dehibe. Mampiseho ny firenena rehetra ireo ondry sy osy fa tsy faritra anankiray ihany amin'izao tontolo izao tsy akory ary angonina eo anaty zanak'Andriamanitra manko izy ireo ho fanehoana ny fitsarana farany eto ambonin'ny tany. Ny tambazotra tseratsera no mameno an'izao tontolo izao ankehitriny ny ho be mpitia sy ny be mpijery ary be mpanaraka indritra raha ny tena tadiavin'ny maro ka lazaina fa raketina sy zarainao ny asa tsara vita mba hitaomana ny hafa anao ny tsara kokoa. Ekena fa mety ahataona ny hafa ho amin'ny tsara tokoa ny fampielezana an'ireny asa tsara ireny ho hitam-bahoaka saingy mitombina hatrany ny hoe matetika ny antony anankiray izay manosika ho amin'ny fanaovan-tsoa ho hitan'ny be sy ny maro dia mba hanontona ny sain'ny olona hifantoka amin'ny tena fa tsy hifantoka amin'ilay mandrisika azy ianao an'izany. Eto ny tena kanton'ity fanoharana ity izay tsy tsapan'ireo marina koa ny zava-bitany izay na mendrika azy ireo andray valosoa toy ny fiainana efa mahazatra azy ireo ihany izany ka tsy heverina intsony ny momba azy ary nandeha ho azy tamin'izy ireo ny nanampy ny hafa izay sahirana. Mba mahaliana ny fanontanian'izy ireo dia ao amin'ny Matio 5:20 dia ny 7:telopolo ka hatramin'ny 7:30 manao hoe ary dia hamaly azy ny marina ka nanao hoe Tompo oviana no hitanay noana ianao ka nomenay ihany na nanangetaheta nampisotroanay ary oviana no hitanay ny vahiny ianao ka nampianatra noinay na tsy nanankitafy ka nitafianay ary oviana no hitanay narary ianao natao hatranomaizina ka nivanginay. Ireo dia nampitovy ny tenany tamin'ireo mahantra i Jesosy ireo olona ambany indrindra ny fiarahamonina ka nambarany fa ny fanompoana azy ireny dia fanompoana azy. Toy izany koa izay manao tsinitsina an'ireo mila fanampiana dia manao tsinitsina an' Jesosy. Voafitin'i Jesosy tao anatin'ity fanoharana ity ny fotom-pisainana tokony hananan'ny olona. Matetika loatra mantsy ny fiarahamonina misy atsika ny manome tombabidy ny fanompoana an'ireo olona manan-danja, ny olona manan-katao malaza indrindra dia manao tsinitsinina an'ireo saranga ambany. Amafisina nefa ao amin'ilay fitiavana mandresy ny mazava-dehibe ny manompo rehefa tafavory eo anatrehany ny firenena izy dia isa tokony olona roa ka ny anjara no mandrakizay
ary de ho voafaritra zay nataony na nataony atsirambina ho azy a eo amin'ny tenany mahantra sy ny mijaly. Raha fitinina zany ny lesonantsika an'io de entana tokoatsika anao asa soa anampy an'ireo zay sahirana, hijery an'ireo zay azo pahoriana sy tsy salama anampy azy ireny, tsy mba ho hitan'ny olona fa manampy azy ireny satria tsika efa nanjain'i Kristy ary ny fitiavan'i Kristy no manetsika atsika hanao an'ireny fanampiana ireny. Aoka tsy tahaka an'ireo sasan'izay miseho te ho seho ao mason'ny hafa fa manampy ary mankasary mihitsy mba ho hitan'ny hafa fa nanao izy, ianao kosa de ataovy ao mangingina ny asa fanampiana zay ataonao eo manodidina anao satria fantatrao fa ilay Jesosy zay naniraka anao ary izy ihany koa de mahita anao ao mangingina. Amen. Vavakisika. Ianay tsara indrindran-danitra mbola misaotra anao ny amin'izany lesona nomenao anay an'io zany. Misaotra tokoa zay mampatsiahy anay ny tena zava-dehibe indrindra ny tokony ataonay sy ny anarahanay sy ny fomba fanaovanay an'izany. De ampianaro izahay handray ny famarinana mandrakariva aminao andeha-pahaenjena ka na amin'ny fomba fiteny na amin'ny fomba fanao na amin'ny fomba fanampiana de ho mba mpitiavana sy ho fitsinjovana ny hafa hatrany. Aminaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.